Ivirenetsika vetivety araka ny lambarateo ny resaka tsipika ny be. Iatrika ny fananana Masters amin'ny Thaïlande ihany koa io Honoris Ertina taoriny ny fananana fancanana izay natao tetsy amin'ny ECBT tamin'ny faran'ny herinandro teo fomba an'io ny fahavonony ary izy mirahalahy reto amin'izany fananana iraisam-pirenena izany. Isan'ny nahazo tapakila iatrika ny andian'ny fahatelo amin'ny Masters amin'ny Thaïlande io Honoris Ertina amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 marsa ho avy izao. Taoriny ny fancanana izay natao tetsy amin'ny CBT Mahamasina no nahatafavoaka azy amin'ny rahalahy reto rehefa nandresy Antita Sinaina tamin'ny isa mazava 13. Fifaninanana aon'olon-droa na doblety no natao izay ahitana ekipa 450 maneho ny fahavonony ary izy amin'ny rahalahy reto amin'izany faninanana iraisam-pirenena izany. Mafimafy ihany satria ny kalaza rehetra zany tao doridory ny tena zany tamin'ny herintaona iny tsy dia nilalao mihitsy zany izany hoe nisy kely ny teo fa tsy ampy zany izy satria nisy asa aman'arara amin'izao fotoana izao nefa dia niveriny mafimafy le adversaire Sinaina fa mba nitsikiny vitana aloha dia mba tafakatra izay. Iatrika lalao iraisam-pirenena indray zany afaka herinandro vitsy aiza ho aiza ny fiomanana ho an'ny Honoris. Zao zany zay dia efa manomboka miomana zany hoe ny entraînement zany sy le travail de moral zay ihany masiny amin'ny taranja tsipika ny be fa ny ohara ny forme rehefa tsisy moral dia tsy mety le attente entre les deux joueurs zany tsy maintsy ilaina miaraka amin'ny troisième année moa mbola mijerevana avy eo dia misy fivombonana kely atao zany dia manao siasy de travail. Efa misy fatapatatra ve ny fanandrina amintsika any amin'io Masters ny Thaïlande io? Presque efa hitako daholo zala satria l'équipe championne de France tous les meilleurs dans le monde zany mety tontolo misy fotoana. Vonina ka vonina tsara ary aro ezaka mihitsy ny aro vonina tsy Madagasikara zany amin'io. Inona moa ny toerana tazominao eo? Ostatiraire. Zany hoe ireo kalaza rehetra eran-tany mety ho hitany daholo tsisy tahotra avy eo aminao amin'izay hoe hifaninana amin'ireo le kalaza maneran-tany ireo? Tahotra avy eo hoe tsy fa miezaka aloha hikotsana mafy dia aseho anazy koa hoe misy no mikalaza kokoa aty Madagasikara. Mandritra n'le fananana Masters io misy ny concours nature izay isan'ny hoe mitovy lanja amin'ny izay azo amin'le triplety ihany koa. Manao ahoana ny fiatrehanao an'izay manokana? Fiatrehana amin'izay zao mila fanomanana mafy amin'io mba hiezaka ho anjobaka anazy raha ohatra fitsapon'Andriamanitra. Ankoatran'izy amin'ny rahalahy reto dia efa isan'ny nahazo fanasana ihany koa Itain Naina Ragasy Malek ary Sakira izay efa nandray anjara tamin'ny indian'ny faharoa tamin'ity Masters any Thaïlande ity.